Faritra atsimo atsinanana no jerena dia fahombiazana angamba no azo resahana raha ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny satria tamin'ny 2016 moa dia fantatsika ny andro izay nigaingainana azy Madagasikara manontolo ary tena nasahirana ara-tsakafo ny olona amin'ny ankapobeny. Koa taorian'izay indrindra raha ny 2018 no resahana dia tsara ny vokatra ara-tsakafo amin'ny ankapobeny. Ka izay no ara-tsakafo fa ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ihany koa ny faritra atsimo atsinanana izay nalaza tokoa misy malaso raindahina remenabila dia fantatsika fa nafampitandro filaminana maromaro ihany tamin'izany fotoana zany dia tao angamba dia tsy dia naheno zavatra mahatsiravina be loatra tsika raha ny filaminana faritra atsimo atsinanana no resahana manokana. Eny misy ihany indraindray ny tsy matao tody maka ny fananany sasa tsy ny sasarana fa no niezaka napetraka amin'ny fiaraha-miasa nataon'ny faritra ny fokon'olona ary mitandro filaminana dia ny hena zany hoe fanarahana zany amin'ny ankapobeny dia nentanina ny fokon'olona hanolotra izay olon-dratsy amin'ny tanàna. Tamin'ny voalohany dia nisy fahatahorana ihany satria misy ahiahy ihany amin'ny valifaty ho ataon'ireo tsy matao tody raha ohatra ka tsy entitra ny tompon'andraikitra ny polisy sy ny tribonaly zany amin'ny fihazonana an'ireny olona ratsy ireny. Ka amin'izao fotoana izao dia matoky ary dia tena manolotra na midénoncer ny ratsy tokoa ny olona satria dia misy fandraisana andraikitra marina tokoa nataon'ny tompon'andraikitra amin'ny ankapobeny. Tany filaminana no resahana satria ny zava-dehibe satria raha tsisy filaminana dia tsy afaka androso. Fa raha amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny amin'ny fifamavoizana ohatrohatra dia fantatsika reny fa dia fahabiatsara ny famavozana mampitohy ny atsimo atsinanana sy faratofohy amin'ny projet ny Union Européenne izany. Fa tsaratsara koa fa mbola misy bebe ihany ho atao indrindra amin'ny tapany farany hiditra ny forêt dauphin na taolagnaro.